Vatsim-panahy etny pasteur Ratovelo Roger. Andeha iombona ambavakantsika riavana. Dia rahalaza no atolotra ianao ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masonao ary manome voninahitra anao feno zay sy misaotra anao no ny amin'ny fitahinao izay nomenao anay isan'andro. Misaotra ny amin'ny maraina vaovao zay atolotra ho anay indray ary misaotra indrindra ny amin'ny fitiavanao anay. Hiatrika herinandro vaovao tokoa ny mpanomponao no ny amin'ny fitiavanao sy ny fahatsaranao. Makasitraka fiany tompo, makatela satria henky ny voninahitsy ny anaranao izay. Na izany efa dia mangataka famindrapo, mangataka famelan-keloka amin'izay rehetra vita hatrany izay. Fa ianao rery ihany no afaka manafaka anay. Fa tena ola voadio ny andray ny afatra satria hiteny aminay mako ianao. Ananatra anay ianao ary anambara aminay ny tena sitraponao. Ka irao ny fanahinao isa-tokantrano, isam-baravarana, fa tena mila anao izay miandrandra ny fanatrianao ny tsirairay. Fa raha ianao no hiteny isava ny zavatra rehetra. Dia makasitraka fanahy masonao ny amin'izay rehetra fitiavana mbola ho tanterahanao aminay. Fa satarasinao firovany kosa dia didina tsy anankety sy anam-pahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy a Nazareta amin'izao fivorian'ny mpanandriamanitra izao. Potena amin'ny anaran'i Jesosy ary tsy hanana fahefana aminay tsirairay aby. Fa mitenena fanahy masonao fa vonina iananao ny mpanomponao. Amen. Dia ampifaliana indray ry havana no iarabanantsika amin'izao andro faharoan'ny herinandro zao ary manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Mangatsika ny andro ry havana fa mino fa tsy hangatsika tahakan'izany ny fonotsika an'Andriamanitra. Ny boky ny filazantsarany Jaona 5:15 no afatra mintopo antsika indray androany. Jaona 5:15 rehefa hita teo vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Tahaka ny tiavandray ihany no ny tiavako anareo tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Amen. Teny mitondra fifaliana, mitondra fampanantenana izany teny izany ry havana. Raha olombelona tokoa mantsy no miteny an'izany toa mampanahy ihany, mampisalasala ihany ary toa mampatahotra mihitsy azy fa eto dia Jesosy ilay be fitiavana mihitsy no milaza hoe tahaka ny tiavandray ihany ny tiavako anareo. Fa inona moa izany fitiavandray izany? Tsy ino izany ry havana fa ilay fitiavana an'izao tontolo izao araka ny voalaza amin'ny Jaona 3:15. Fitiavany mba tsy ho hisy very fa izao tontolo izao mihitsy no tiany andova ny fiainana mandrakizay. Ary io tsy misy hakanavaka fa izay rehetra vonona andray an' Jesosy dia hivantana ny fitiavany. Io izany tahaka ny masoandro raim-posaka masoandro afaka mitondra fahazavana, mitondra hafanana ary afaka migioka an'izany ny zava-boaary iray manontolo. Fa kosa ireo izay mitoetra ao ambanin'izany masoandro izany ihany no afaka matsiaro fa manana hafanana ny masoandro, mitondra fahazavana ny masoandro. Misy tokoa mantsy ny olona tsy tia ny tara-pahazavana masoandro ary dia miafina, mitady ny aiza amin'ny fomba rehetra izy. Fa ireo izay mitoetra ao ambanin'ny fahazavana dia tena mifaly amin'izany. Ary izay no mahatonga ny teny soratra masina milaza hoe tonga teo amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Dia toy izany ilay fitiavana omen'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Miavaka izay mangetaheta, miavaka izay mandray azy, miavaka izay tena mino azy ary mino ao fa ianao izay mandray an'izao teny izao. Satria ianao ilay mangetaheta, satria ianao ilay maniry fatratra mitoetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ianao ilay anisany vavahan'Andriamanitra
anisan'ilay tian'Andriamanitra mihitsy ho tonga any amin'ilay tanjona efa nieritreretiny. Fa izao anefa na dia lazaina aza inge hoe ho an'izao tontolo izao ilay fitiavana, nisy tsy nandray tao, nisy tsy nijery akory, misy manana ny lalany, fa ianao izay miaino vonona indray ilay fitiavana, ianao izay ivantana ny tenin'Andriamanitra ety, hoy izy aminao hoe tomoera amin'ny fitiavako, fa tahaka amin'ny fitiavandray ihany itiavako anareo. Isan'ilay tokana angeno nafono an'izao tontolo izao hoe isany inge ilay fitiavan'Andriamanitra ary tao anatin'ilay faharetana nefa no mitenenany hoe aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Ary dia niankina tanteraka tamin'Andriamanitra izy mba havitany izany iraka nandran'Andriamanitra azy tetỳ amin'izao tontolo izao izay. Nandritry ny miseony dia nisy fangiry firiana tao, nisy fanalam-baraka tao, nisy fanetretena feno tao, ary naleo peo mihitsy ary izy hoe nahoana no tena foy ahy ianao. Fa manoloana an'izany rehetrarehetra zany dia tsy maintsy ho tanteraka ny fikasan'Andriamanitra, dia niazony an'izao tontolo izao eny, na dia tsy maintsy niaritra fangiry firiana aza irahiraka. Ndreo dia adinao ilay programan'Andriamanitra ke dia ny hamonjena azy ianao ary dia tsy maintsy maty Jesosy, nitsangana tamaty ka nandresy ny fahafatesana niakatra ao any an-danitra ary nipetraka ho kavan'Andriamanitra iray. Izay ny lalana no diavin'i Jesosy zay riava no tiany ho lalovantsika ihany koa. Ao anatin'izao fandrenesanao ny tenin'Andriamanitra izao, mety misy reraka ao, mety misy kivy ao, mety misy very-hevitra ao, mety misy miaina amin'ny fangiry firiana amin'ny lafiny maro. Anisan'izany ny aretina, mety mitsy aza ao anatin'ny fahamoiza-po ary mihevitra fa efa tena mamely mafy ny fahafatesana. Fa izao no lazaiko aminao ry havana. Lalana tsy maintsy ho diavintsika izany, lalana itondran'Andriamanitra atsika izany, lalana anefeny atsika izany. Tsarovy anefa fa tsy mivadika ilay Andriamanitra ty atsika ary miazona ny fanekeny hatramin'ny farany, dia ilay fanekeny izay nolazainy fa tsy ho tsoahany mihitsy eny na dia hetsika aza ny tendrombohitra, dia ilay famindrapony ho azy sy ho anao izany, satria efa misy toerana voahomana ho antsika dia ny lapan'ny voninahiny. Ilay fanjakany dia ilay fiadanana mandrakizay. Fa kosa mila mitoetra ny fitiavan'Andriamanitra isika. Izao no alfa sy omega ho Jesosy. Noho izany dia tsy maintsy manaraka ny didiny isika raha tiatsika hiafara amin'izany midiatsika. Ry havana manalo amin'ny tompo, ianao kosa izay novidiny indray androany itenenany hoe tomoera ny fitiavako, fa tahaka an'izay nitiavan'Andriamanitra an' Jesosy no nitiavany antsika, dia ilay fifaliam-be izay omeny antsika. Fanjarako sy anjaranao no miazo n'ilay tena fitiavany, izay tsy miova ho maro sy anio ary mandrakizay. Manahoana raha ny fiazonanao izany fitiavana izany? Sa ve mbola hitoetra eto amin'ity tontolo feno fitaka sy ny vadibadika ety isika? Fa hoy Andriamanitra hoe ay ianao, ifandraisanao an'izany teny izany no tsy fantatro, fa ny tanjon'Andriamanitra dia ny anjakanao ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ry hava-maralo amin'ny tompo, ao anatin'ny olana ve ianao, ao anatin'ny fahasarotana, hoy ny mpanao salamo hoe soa aho napahoriana mba hitandremako ny didinao. Ry mpianisany, tomoera ary amin'ny fitiavan'Andriamanitra ary tandremo ny didiny, satria ianao io ange ilay very fa notadiaviny ary namozy ny zanany. Vonina ary ve ianao ry toetra amin'ny fitiavany? Anjaranao ny mamaly ny fanontaniana, fa raha Jesosy kosa dia efa miteny izy hoe tomoera amin'ny fitiavako ianareo fa ho avy aho
ka akanareo indray hitoetra hiaraka amiko any amin'ny fanjakany lanitra. Amen. Ivavaka tsika riavana. Ampifaliana indray ry Jesosy tomponay no andrenesanay amin'izao alatsinainy maraina zao, fa raha mitoetra amin'ny fitiavanao tokoa izay, higioka amin'ilay fahatsaranao, higioka amin'ilay fitiavanao, ary indrindra hizotra any amin'ilay fiainana mandrakizay ny dianay. Zay indrindra mako Jesosy no antom-pisinao teto amin'izao tontolo zao, fa tsisy ho very izay rehetra mino sy mandray anao. Anisany mandray anao sy minanao reto vahoaka reto, fa raha mandalo lalatsarotra ary izy ankehitriny, raha mandalo fahasarotana ary izy ankehitriny, amariny Jesosy malalo, fa tsisy ho latsaka na dia voambary iray ary amin'izay rehetra sivanao ho tanterahanao, satria efa vita tomboka vatsa eo ampelantananao ny tsirairay. Androany ary amakivaky an'izao herinandro zao, izao tontolo zao milaza fa mafy zany alatsinainy andro alatsinainy zany, fa izay kosa raha manana anao hoe ikoriana fotsiny izany satria ianao nefa nialoha lalana ny tsirairay. Amarino amin'izay mpalomponao reto, fandro tsara daholo ny andronao, ka zay rehetra kasiany tanany, zay rehetra aleany tongony, zay rehetra mbaka sainy atao, asivo fahamarinanao Jesosy, ataovy tsapany tsiraray Jesosy, fa ianao no Andriamanitra mahefany zavatra rehetra, ka na iza tokoa ary manana fahasarotana amin'izao fotoana zao, rehefa vonona izy toetra ao anatin'ny fitiavanao, amarino amin'ny teninao fa ampo anao ny fahasoavany, ary ofenao ny fahatsarany izy. Mametraka ny tsirairay ambany fitahinao, mametraka ny tsirairay ambany fahasoavanao, ianao mbola niraka ny anjelinao hitobo manodidina ny tsirairay aby, anehoanao fa zanakao asan'ny tananao ny mpanomponao. Itenena raha Jesosy fa ho tahinao izy raha mivoaka ny trano, ary ho tahinao izy raha mivoaka raha miditra, ary ho tahinao ny ankona ny ray manontolo ho voninahitsy ny anaranao. Saotra Jesosy, saotra Tompo, terizo ny finoany anao mba tsy voarombaky Satana. Raha iso ampinoana nitsodrano zay tonoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fa ny fitiavan'Andriamanitra ray, ilay nitenenany anao isan'andro, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, izano iterizako anao mandehana amin'izao herinao zao, fa olona voavonjy ianao, olona voatay ianao, fa zao ombanao mandraka hariva ambara-pahatonga fatapera n'izao tontolo izao. Saotra Jesosy io, makasitraka fanahy masino. Aleluia. Amen.